aoka zava fandarina eto mionjam-peo-viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'izay oratoandro ka hatramin'ny rora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena famakafakana nentina tao ho fampitahana ny fomba fitantanana zay nitondrantsika azy amin'izao toandro hoe eo amin'ny fomba fampitahana ny fomba fitantanana izay mpitondra amin'ny fandimby afantaran'ny olona hoe aiza ho aiza ny vahaolana mety tokony ho raisina satria raha vao miresaka viditsolika io dia io mampisamboaravoarany sain'ny olona rehetra mihitsy io na inona zany seho anakirizy avoakan'izy io na sy inona seho anakirizy mahatonga an'izy io vao miresaka an'izay dia fa misy zavatra be da be mifamaofao anatin'ny sain'ny olona dia tsinona zany fa niresaka vidim-piainana dia tsika zany ve zao mahatsikaritra le hoe ny zavatra misy io moa zany ohatran'ny somary fomba ratsy kely ananan'ny sasany ihany ny sasany ao fa tsy ny rehetra hoe vao manomboka miaingy avany le ritsoko le seho dia fa misy mahay milalao fampiakarana vidin'entana aingana dia aingana io zany dia fantaratra anakay hoe ahafahana mijery ny compétence na tompon'andraikitra sy mifandraisana fepetra tsy hahatongavan'le mpivarotra amin'izay zavatra izay raha tsy misy ny zavatra ofisialy ngeza be zay antony tokony ilazana an'izany fa zany mila fanamboarana mila fanavozana zany zay ny ataoko hoe hitondra fampitahana kely tsika satria be da be ny sehatra tsy mitovy ao anatin'izay dia indraindray tafaletika indraindray tafatsangana indraindray eo anelanelany indraindray tsy ahitam-bahaolana miara-manaiky an'izay ve tsika dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy maintsy hitao foana amin'ny fanararotana zavatra tiako ambara dia zao tsy andeha lavitra tsika fa nisan'ny seho anankiray tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondranaandriamatoa Andry Rajoelina ny famahana ny resaka viditsolika io ary tena zay le teneniko hoe vao manomboka le izy dia nandeha ny resaka kotso politika moa dia hoe io viditsolika io hiakatra ray alina tamin'izany efa tena hoe ny loharana mafy mihitsy zany resaka izany dia rehefa mandeha moa mifanehoan-kevitra ny rehetra dia hoe bon eo ny ahitana ny tena fahaizan'ny mpitondra anankiray eo ny ahitana ny tena fomba fitantanana eo ny sahala amin'izao dia ny zavatra hita ao anatin'ilay izy dia zao au contraire ny viditsolika raha tokony hiakatra tamin'ireny misy maha ekonomika angamba sy ny any na mahafantatra an'izany dia rehefa nisy ny fandinihana sy ny fijerenan'ilay izy dia tsy nihetsika ny viditsolika ary nidina ary tsy dia nampiasa n'ilay vérité de prix zany satria vahaolana ho an'le firenena ny tanjona vahaolana ho an'le vahoaka malagasy ny tanjona na dia mandalo fahasarotana ary tao anatin'izany rehetrarehetra zany zay zao fampitahana ny zavatra anankiray tsy mandanga kosa dia tsy niona tamin'izay resaka avy le ministry ny angovo amin'izao fotoana ny zavatra misy aloha dia zao izy teknisianina be teknisianina be izy fa ny fahitako io moa samy mijery sy manara-maso ny fahitako an'ilay izy dia hoe eo amin'ny sehatra ara-politika ny tompony andraikitra ray tsy natao satria posta politika le misy eo tsy natao ho teknisianina be ny any fa misy politika mpitantanana any zany somary mareforefo ka eo ny somary mampanano sarotra eo zany le fomba
le fomba fitantanana ohatray zany raisitsika fampitahana de teboka anankiray atserovan'ny olona zany tena tsy mamenatra amin'ny tena zany ny mpitondra teo aloha de Matoandry Rajoelina de hoe nisy famahana olana ngeza be foana tao anatin'le izy ny zavatra icontren'ny sasany an'le mpitondra teo aloha tsy mifanandrify an'izay amin'ny sehatra ara-politika sy ny sehatra ara-pitantanana madinika an'izany ve tsika zay ny ataoko hoe le resaky tsika fakomaly hoe misamboaravoara be le rivotra politika eto amintsika io ary zao mandalo problème resaka solika io misy ny amehana état d'urgence ny solika sy ny sisa de tena milaza azy daholo teknisianina zay ao anatin'ny fitantanana am'izao samy milaza mifanazavany fa le politika mpitantanana entina am'le izy io zany no le politika mpitantanana nentina le tsika tena metraka fampitahana ao ary tsy ilazany hoe ianona may na ianona tsy may fa anetsaitsika tsirairay ihany samy misaintsainany hoe iza may de iza tsy may fa makafakana ny ihany hoetiko tsy anabatiko aniza na anabatiko aniza fa na iza koa ary de mba naina anara-maso ny tranga misy sy ny zavatra misy tao anatin'izany fikarom-baolana ny natao tao anatin'izay rehetrarehetra zay de ny zavatra nisy de na de teo ary nefa tena hoe nangotratra tamin'izany raha tantadiditsika hoe hiakatra mividitsolika sy ny sisa misy moa de tena nanamarina mihitsy ny tia eto fa tsy maintsy zao fiakarana io tsy maintsy zao io hiakatra zao tsy afa manoatra tsontsika fa zao sala am'izao fa nitadiavina ny vahaolana tao anatin'izany rehetrarehetra zany nandeha ny fifampidiniana fa hita ihany le izy tsy nihetsika le viditsolika misy ary ny nidina de le ministry ny angovo tena nanazava ny am'izao fotoana zany ty fiteny hoe raha miakatra ronjato sy ny zany araka ny mahateknisiana azy raha miakatra foana de miakatra be fa raha miaka midiny eo de mifanahtsahana eo ny zavatra tiako resahana zany de zao le fomba fitantanana sy ny politika fitantanana eo anivon'ny toe-javatra ohatr'ireny de raha vao samy hafa mihitsy ny hevitra ka tsy mifandray fa problème hafa ny masoana de tadio fa tsy misy vahaolana ho ito eo de tsy maintsy le olo-pirenena no refina zay ataontsika hoe mitonaka fotsiny ny filazana ny fanaovana anonsa hoe misy reserve sy ny karazantsika sy iny tsy olana iny fa vao nanomboka ty resaka hoe état d'urgence mety hiakatra sy ny sisa ny solika sala am'izao de nandeha mifanaza manomboka taitra ny olona am'le izy ka eo le fampitahana petraka hoe zay ary ny nataon'le mpitondra teo aloha na mahaolana tao anatin'izany ary io nge ataontsika hoe sehatry ny fifanarahana sy ny fifandraisana tamin'ny sehatra tamin'io zavatra io no mbola nanjaka de ny dimbiasy ny fitondrana am'izao fotoana zay zavatra tsara tokony ho arahana de tokony mba namafisiny fa ny problème misy tsy fitovikevitra amin'ny sehatra ara-politika zay mety hoe mivoana mihitsy de tsy ahitam-bahaolana niteraka ady hevitra be manahela fotoana ndraindray mampiteraka tebiteby sy ady tsaina hoe ahoana mifandehany
zay ny zavatra misy. Zay ny zavatra misy ao anatin'io. Ny amehana tamin'ny zany resaka solika zany tamin'ny androny tsy nisy amehana zany rangaha. Raha notadidiko a. Tsy nisy amehana zany. Fa ny amehana nisy teto. Samy mitadidy sy mamantatra tsara tsika. De ny Covid-19. Marina ve sa tsy marina mamso? Ny Covid-19 zay tena mbola goavana be satria aina mihitsy. Fa nataony fomba rehetra mihitsy. Ary nisy hatramin'ny volam-panjakana nampiasaina. De tsika rehetra velonaina soma tsara ohatra zao dia anisan'ny avotra tamin'izany fomba fitantanana Andriamatoandry Rajoelina teo anivon'ny resaka Covid-19 zay. Nisy ny amehana zay nitadiavana amin'ny fomba rehetrarehetra nentina nanavotana ny ainy ny vahoaka malagasy, même na ireo manaratsy azy, na ireo manenjika azy, na ireo tsy tia azy, ka velonaina soma tsara de tsaro fa anisany ny sitraka an'izany vahaolana ngeza be tamin'ny resaka Covid. Ka resaka hoe vérité de prix resaka solika tsy voatery anaraka an'izany. De zay mahatonga ana amin'ny teny hoe ampiasao le traikefa. Nitady ianareo ny fomba hoe misy tsy fetezana de bon, dahoana moa fa iny izy iny niala teo zany. De nandimby ny ao an-tsain'ny olona vao nandimby ianareo de hoe bon, mety avitavita tsaratsara kokoa. Zao le problème amitranga. Ataoko hoe mety hoenatra ve? Mety fantaninany a. Mety hoenatra ve? Mety tsy ho faiza mitatana ve? Mety hevitra mifamaofao be? No tsy ahitana vahaolana aingana de aingana. De zao mahita hoe misy vaovao mivoaka zany ho marintsika tsara moa zany hoe misy ny solika mety ho avy eto amintsika. Sy ny sisa. Tsara zany. Fa le vidiny anahoana? Io nge nendrasan'ny olona. Le vidiny anao ahoana? Raha mandeha tsy nitrofina samy hafa mety hiakatra ny vidina lasantsy, mety hiakatra. Izay le miakatra izay le manahirana ny sain'ny olona ao. Fa matoa misy ny olana de tokony isy foana ny vahaolana. Ka raha misy re tompoko traikefa tsara nentin'ny sasany teo aloha, ATV no tsaratsara fa tsisy ametraka otropo amin'izany. Satria tombontsoa ambonin'ny firenena soan'ny vahoaka ny tadiavina. Za tena miteny an'izany. Ny ady la politika iny eo foana. Fa raha ohatra kosa ampidirina engrenage ao anatin'ny ady la politika ny fiainam-bahoaka zay tokony ahitam-bahaolana de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza ny diso. Oka zava. Ny tadiavin'ny olona verimberiko foana de vahaolana. Fa tsy olana tompoko. Mba oka zay mifampidirana ireo problème ara-politika sy zavatra tsy mifana sy ny zavatra tsy mety sy ny sisa any. Efa betsaka zay resahantsika zay. Ao anatin'le fiainam-pirenena sy ao anatin'le fiainam-bahoaka. Fa mba vahaolana mendrika, miala amin'le olana misy. Ary aza miseho mahavita tena. Aza miseho manandra tena. Aza manilikiliky olona. Ary amin'ny politika tena tsokony tsy fanao ny manaratsiratsy olona sy manenjinenjika olona. Za de miteny an'izany. Tsy ahitam-bahaolana zany. Zay ny ataoko hoe fampitahana kely fotsiny zay netiko zay
raha miresaka n'ity resaka solika aty fanontaniana mipetraka zany ho vaovavy ny olana amin'io resaka état d'urgence ana solika io hiakatra ave mividin'ny solika asa fanontaniana mipetraka daholo mpanara-maso ny vahoaka malagasy midje izay le teneniko foana hoe tsy le olona ny jerena fa le fomba fiasany fa le politika eto amintsika ave zany hoe rehefa atao voizina sy anina sy ny sisa de rehefa tafapetraka ny mpitondra anankiray de mitady hevitra maro samihafa mba entina nandrata-tena kanefa sanatry ny vava mamingana amin'ny mpitondra sanatry ny vava hoa zany ny zavatra reo marika hita zany rehetrarehetra zany zany de davana vahaolana ny tena marina ka andrasatsika hoe ivoaka amin'ny vahaolana mendrika sy afinaritra ny olona ve ny vahaolana entin'izao fitondrana fanavozana zao manoloana an'izay problème solika zay manoloana an'izay problème carburant zay ny olona tsy hosakananao amin'ny heviny ny olona tsy hosakananao amin'ny heviny mihitsy fa mba manana ny heviny ny olona zay tiany holazaina mety hiteny mihitsy ny olona tsy mamenatra hafa ihany tamin'ny andro n'Andriamatoa Andry Rajoelina mety hiteny ny olona hoe ny fitondrana sarotsarotra mitady ny vahaolana ny fitondrana amin'izao fotoana ela loatra ny famahana olana marina fa nisy ny problème nahady sy ny sisa fa ny firenena rehetrarehetra ny mandalo problème ohatra tsika zao samy mitady vahaolana mahana ny olana ao anatin'ny fireneny de ahoana zany tsika eto Madagasikara za tsy manao hoe tsy mitady vahaolana fa sanatria ve de tsy ahita vahaolana tsika eto Madagasikara raha misy miresaka ny resaka hoe izy ty be milagna teo moa de be milagna de misy ny huile lourde sy ny karazany vahaolana reny fa le fanatanterahana an'le asa ka raha ny durée hiasana le teteza mita am'izao amahan'le olana amin'ireny toerany reny de tadio fa tsy ho vita ao anatin'ny fepitoana ny teteza mita tompoko fa apetrao ary le lamina tena hijerevan'leo fa ry zay mpitondra manaraka eo tsy maintsy hitady vahaolana ihany keo amahana an'izany rehetrarehetra zany zany izy daholo ka averiko foana vahaolana ny tadiavina fa tsika tsy andeha hitady olana mihitsy ny olana misy ary tokony ho entitra ny fitondram-panjakana anankiray manoloana ny fanelingelenana ao anatin'ny fitadiavana vahaolana ny fanelingelenana tiako tenenina zany de tsotra be hoe rehefa ohatra ka miara-miasa ao hitady ny vahaolana de tsy tokony vily sujet hafa akoatra an'le olana tokony hovahana aloha fa lasa mivoraka le izy rehefa aveo de andray rehefa aveo misy tranga politika samy hafa am'seho ndray de izy ny refiny eto de firenena sy le vahoaka foana ny refiny eto ka veriko fitiniko zay resaka raha izay fampitana kely ho any netiko tamin'le izy tsy ho ferantsika mihitsy ny hoe mety faneho-kevitry ny olona ao anatin'le izy fa raha vao io resaka solika io mihitsy ny resaka goavana be io amin'ny olona tena goavana be
ary ankinan-javatra tena maro samihafa. Donc zany tena hoe priorité. Efa eniny hoe manafatra solika, ho avy ny solika, mety afaka herinandro izy teo sy ny sisa. Oui, fa le vide manao ahoana? Ho takatra ve sa tsy ho takatra? Iena ve sa ahoana? Anaraka vérité de prix ve sa ahoana? Mbola fa makafakana hafa. Tsy sarangotra mipaitoekarena sy mahay momba an'izany fa hiezaka hitady ny olona hivahiny amin'izany mba hanazava ny atsipriany amin'ny sehatra anakory mihitsy amin'ny mahateknisianina azy sy mety hoe amin'ny mampanao politika azy mandinika an'izay situation zay. Satria tena goavana io. Ary io ny tena ataontsika hoe mampangory vitsika ny olona mihitsy amin'izao. Any anatiny atao ahoana ty resaka solika ty? Ahoana ty? De baseo tsara ny communication ao anatin'le izy. Toy ny nataon'ny mpitondra teo aloha. Ary io koa de tsotra be. Ny fanetretena, ny fanekena ho ampina. Zay ny zava-dehibe. Fa ny fizahozahoana ijoro ka sanatria hoe ho maty kiambo kanefa tsy havahaolana. Manahirana io. Azotsika tsara angamba ny zavatra tiako ambara ao anatin'izany. Ny fitondrana firenena tena sarotra. Ka somarina mafimafy ny teniko hoe ajanony le resaka otropo politika rangaha. Fa samy tompon'ny firenena daholo tsika rehetrarehetra. Tompon'ny ty Madagasikara ty. Rehefa misy ny fitakiana politika koa nge de tadio tsara. Rehefa mandeha ny fitakiana politika ka ao amin'ny zavatra mety ilain'ny olona de mba tokony hanaiky ihany koa hoe tena eken'ny olona mety le izy de zao. Ndao realizena tsara. Raha zavatra tsy eken'ny olona de alao manaraka zavatra tsy mety fa so hampisy problème salama. Fa le ifampiziriririna manahirana io. Mahatonga ana amin'ny teny an'izany manko de zao misy an'le taranaka faramandimby mijery sy mitazana fomba fitantanana eto Madagasikara. De gaga zareo hoe ahoana ary zany. De mahita an'le zavatra mivembeny de taitra le tena ohatran'izao foana ve ny zavatra misy. Fa raha mety tsiry ao anatin'le sain'le tanora. Aleo aloha mitady ravinahitra any velany. Ndao teneniny papa sy mama aloha hivarotra ny tany sy ny tomobila sy ny anaovana frais de alao any manohy. Fa raha eto ohatran'ny anahirana, mampalahelo ange miaino an'izany ry olona. Mampalahelo miaino an'izany. Fa raha mbola eto tsika sarotra ny voana. Ny lalana mbola sarotra ny diavina sana amin'izao fa zao foana ve? Iza mahazo tsiny amin'izay? Ny mpanao politika. Ka raha iteny ny mpanao politika sasany mahazo tsiny raha kofan'le problème ohatr'izay de lasa voahosom-potaka hatramin'ny mpanao politika tokony hoe hitondra zavatra tsara. Oka zava. De ozy izy zao hoe zay ny nametrahana an'le fampitahana tao anatin'le izy. Reny problème resahana zao ataovy ny fanadihadiana de tadiavo any ny profo de any de zay de rehefa hita tsara fotsiny profo mazava sy ny ana teneno amin'ny olona hoe zao ny antony de zay. Fa tsy reny ny atao mamendo ny zavatra misy communique. Tena za tena miteny tsy famahana olana zany. Tsy famahana olana zany. Tsy reny ny atao midomina be da be etsy. Ny olona ao amin'ny serasera tokony hay tsara zavatra ohatr'izany e.
ny olona amin'ny communication tokony mahay an'izany e. Tsika nge manana ministra serasera tokony atakatra sy afantatra an'izany. Fa mifoana loatra le izy de lasa manatara fotoana zany de indraindray ny olona mety zay ny ataoko hoe aza atao tsinitsinina ny olona na de tsy olom-boafidy izy na olom-boatendry na inona ny olom-pirenena fa indraindray ny olona mety hiteny hoe ahoana ary ty fa olona laovina ve ty zava-ty de taraiky eto tsika de nefa rany lasa mandeha am'izay le faneho-kevitra satria mahita ny zavatra misy rehetrarehetra le olona de mandeha le faneho-kevitra de misy manaratsy, misy miteny ratsy, misy miteniteny foana de ao zay tandrify eo aloha satria etin'le fahatezeranao anatin'le fanakianana sy ny sisany sasany de mampiatra lalàna zay diso tafahoatra. Nefa tsika mba miresaka ihany koa eto na le filoha-mpanjakana ary de hoe ilaina ny faneho-kevitra fa fantatry ny minisitra zay faneho-kevitra mihoatra amin'ny fefy tsy manaraka ny fenitra demokratika araka ny tokony ilaina. De misy fandraisana andraikitra ny amin'izany fa le izy zavatra mihoatra be sy ny anana io zao le ny tena mahaliana ny olona zany zao de tsotra be. Inona le vahaolana hiakatra ve mividy-tsolika sa hidina mividy-tsolika sa ho voafe mividy-tsolika de fanontaniana ray apara fotsiny hoe manahoana ny stokony solika eo. Io moa zany mba fanontaniana mipetraka mba mampanontany tena hoe tsika ve aloha mbola mba manana ao mbola misy ve nasala am'izany. De io le resaka fa le fanararotana io mila mihetsika mafy ny any amin'ny tompony andraikitra amin'izany hoe zavatra mbola tsy mipotra ny sasany efa ataony tonga aloha sa tsy marina zao mamso tonga de miakatra mividim-piainana tonga de zao tonga de fa ana re mpivarotra re mba mila jerena zany zay zany ny zavatra tena takina ao anatin'le izy. Nisy fampitana kely netitsika teo fa anjarany rehetrarehetra moa fa famakafakana netina anjarany rehetrarehetra no mijery sy mamantatra mombamomba an'izay ny ao aminatin'ny tontolo ny tena hoe ao anatin'ny angovo sy ny resaka ara-toekarena sy ny anany amin'izay de ozy izy zao hoe fa ampanetretena hiezaka hitady vahiny mahalala tsara momba an'izany de mba afaka miresaka eto amin'ny fandaran'ora zany manazava tsara na amin'ny sehatry ny ara-politika mpitantanana an'izany na eo amin'ny sehatry ny olana misy amin'izay hoe tokony hitadiavana vahaolana ao anatin'izay fahadiditsika foana ary anjarantsika ampianao jaina mitondra ny famahana ny olana mandray moa ny tsara tsy mandray de samy hita eo foana fipetrana. Zay no loha-hevitra ray voalohany hiditra amin'ny loha-hevitra ray farantsika ampianao jaina. Ny loha-hevitra faharoa farany hoentsika dia eo amin'ny fisavotana hevitra tsy mitovy eo amin'ny samy antoko politika. Marina fa samy hafa ny anaran'ny antoko politika ary misy hevitra zay entiny ao anatin'ny antokony na izy na izy. Fa le fomba fanehonan'le izy ka io a le nteneniko foana hoe betsaka loatra le antoko politika de le fifampitezana ny olom-pirenena ao anatin'ireny antoko reny tsy mitovy daholo, tsy mitovy daholo. De zay no mahatonga an'le olana mitsanga anisan'ny olana ray sarosarobahany eto amintsika. Ny zavatra misy zao a de mafantatra daholo ny antoko politika hoe
misy fetrany resaka tetezamita dia ho arinan'io fifidianana. Jereo tsara. Dia samy manao fanomanana an'izay resaka fifidianana izay ny antoko ho an'izay mety misy manana kandida. Fa ny zavatra anankiray misy dia misy mikontra an'izay hoe mbola fifidianana ary mbola tsy fantatra. Efa propaganda ataon'ny sasany sy ny sisa fa ny ato ohatran'izao salan'izao. Ny zavatra tokony ao anatin'ny saintsika dia izao, anisany miverimberiny ty teny mamaky amin'ny vahoaka koa ny fifidianana. Mamaky amin'ny vahoaka koa fifidianana. Dia hitantsika misy seho kely samihafa misehoseho eny. Dia misy any hoe ao anatin'izao tetezamita izao zany misy ny hoe concertation nationale fakakevitra sy ny karazany. Samy miandry an'izay. Dia ambava miandry ny concertation nationale fa amin'ny ilany mampiseho. Dia apetrako zany ny fanontaniana, mahadiso ny antoko politika ve zany? Ny fisehoan-javatra ohatr' zany. Dia hozy izy hoe samy maika daholo hivoaka amin'ny olana ny mpanao politika raha mieritreritra ny fireneny sy ny vahoaka izy. Dia io fifidianana io ialana amin'izay resaka tetezamita izay. Donc zany ny zavatra tokony ho izy rehefa ny safidy ny resaka tetezamita tompoko raha ny tena izy dia tokony hanaraka ny rafitra misy amin'ny lalana izorany tetezamita. Tsisy afa-tsy izay ihany. Satria ny tranganisy teto na inona ho fanazavana ara-politika, na inona fanazavana samy hafa misy, dia fantatry n'izao tontolo izao ny antony ny alan'ny mpitondra teo aloha ka nidiran'izao tetezamita izao. Mazava ho azy zany fa rafitra iray tsy azo ialana sy ny dingana misy ao anatin'izany tetezamita zany. Misy marina eny fitakian'ny sasany mitaky an'izao satria iny le rafitra. Iny le rafitra. Ary iny rafitra iny tena iraisany izao tontolo izao. Fantatra ny rehetrarehetra mihitsy io. Fantatry ny fireneny rehetra hoe ny rafitra tetezamita dia zao avy. Efa nitondra an'izay fanazavan'izay teto na ome tsara an'izay. Fa raha mbola tianareo averina amin'ny fotoana manary dia averiko indreo hoe inona avy moa zany ny tena rafitra legal ao anatin'izay resaka tetezamita izay. Dia izay zavatra izay ny mahamaika ny mpanao politika ary anisa mety ny akamaroan'ny olona dia makasitraka an'izay hoe rafitra tetezamita ivoahana amin'ilay olana izay mety misy. Ny fanaovanao ny tatitra ny asanao ao anatin'ilay izy tsy olana. Nanao an'izao, nanao an'izao, nanao an'izao. Iny tsisy olana iny. Olona miasa ve moa andeha okianina? Fa raha sanatria mandanga izay tsy mety. Fa le lalana izorana, ivoahana, tsisy maniry an'izany hijanona tetezamita izany angaha eto. Fa le fanajana an'ilay rafitra, atongavana an'ilay izy. Hoe tapitra le fehim-potoana an'ilay izy dia miditra amin'ny tena izay ny tena andrasan'ny olona. Ka io propaganda na io tsy voafehanao. Io dia propaganda foana.
satria efa ao an-tsain'ny olona tsy maintsy isy ny fifidianana dia samy mitady ny fomba rehetrarehetra zay tianao olom-boafidy dia bon inona ny ataoko a mba olom-boafidy a mba ho voafidy somatsara zay fotsiny io aza hitarina zavatra betsaka ka nanao politika fa de concertation nationale zay fekevitra mivoaka ao ka ho tapaka seken'ny rehetra anisan'ny andrasan'ny olona koa zany anisan'ny andrasan'ny olona zany zay ke nitenenao tsika hoe tsika rehefa mitondra zany ny resaka hoe famakafakana ohatra zao de miezaka mihitsy miezaka hoa fa tsika tsy olona marina zato isan-jato miezaka tsika tena hoe mba manao tsara ho tafapetraka ao anatin'izany ihany koa fifampitezana ao anatin'le izy fa nenay rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra de tsy maintsy miteny izay hoe misy zavatra tsy mety ka mila intsy a raha ilaina tolokevitra mba misy tolokevitra ity a fa tsy hoe raha misy zavatra tsy mety de tena sanatry mivava amingavinga mpitondra na aminga tsy mety aminay zany tombontso iombona amin'ny vahoaka sy ny firenena ny tanjona ao anatin'le izy ary matokoa ianao tompona andraikitra anankiray ka raha misy ny fanakianana mpanajana zany ny tiana resahana tokony ataty satria ianao ny safidy ny tatana an'io ny safidy tatana an'io de raha misy ny fanakianana de mba tokony anaikisy ao anatin'izany rehetrarehetra zany de mba mety ahintsy fa tsy atao valin'le izy akoho de lasa resaka mandeha any amin'ny tsizy de lasa mampalahelo le zava-misy amin'izay fotoana zay ka aveko farany zay feheziko zay te anina zay hoe matoa ny olona miazakazaka efa mandeha ny resaka propagandy sady ohatra matoa ny olona mandeha amin'izany ranga de fantatry ny olona fa isy fifidianana io a ary zao a ty tena tsinjy-peo omeko kely ny mpiaradia amin'ny filoha teo aloha izay miara-miasa ny am'izao de tadio fa ao amin'ny asa ny erahany fa mifoto-kevitra ara-politika de mitazona trano izy fa kosa ny mpikambana miaraka aminy sy ny olona rehetra miaraka aminy ao anatin'ny antoko politika tonga de itsiko TGV Irmara tsy haiko no mahalala n'le olona tsirairay avy ka amin'izay fotoana zay reny olona ao anatiny reny ihany no mahafantatra ny hoe izy ty na tsy izy tsony ty zay satria nahoana fikambanana ray ireo fa fitatanandrara-pirenena fitantanandrara-panjakana zay tolo-tanina omeny aza mieritreritra hoe valifaty hiasa no aleo tsy olana zany fa ny olona mpikambana ao aminy amin'ny mahantoko politika azy anazy ireo mahafantatra de zay le mipetraka hoe misy ny discipline de parti ireo ny mahafantatra hoe ty olo ty izy ty olo ty tsy izy tsony ty olo ty mety mampisalasala zay alao hoan'ny antoko politika zay fa tsy anareo nitady fiaraha-miasa
sy tolotanina ka nahatsapanareo fa misy manam-pahalalana sy manam-pahaizana afaka manampy ampandroso ny asa no andeha aminany ka ilazany hoe tsy olo ny anina tsony iny fa efa ty aminay non aloha ny ao anatin'ny antoko ihany ny amantatra mombamomba ny olon'ny antokony io nge mazava be tsisy tsy mahalala an'izany nge ny antoko politika rehefa tonga amin'ny toerana amin'ny asa ataony izy mampisota dio tsara tokony miala ny loko politika aloha fa manatanteraka ny asa fa rehefa misy ny andehanany any amin'ny antoko politika izay mety hivoriny sy ny karazany any izy misalotra an'izay sa tsy manaraka ny lalàna sy miferetrarehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay ny fandaharantsika aloha tamin'ity anio ty ry piano jaina fa dia akasitrahantsika rehetra tao anatin'ny fanarahana izay fandaharana okazava izay mampatrika indrinjana son teto amin'ny fanolorany sorana betsaka ianao mampisoto amin'ny lafiny teknika